Fifaliana lehibe no androsoana ao anatin'ny tokantranontsika mianakavy indray mandry tsy tapaka izao fandarana izao manovo ny fahasoavana ny fitahina ny fahatsaran'Andriamanitra hatrany ho tanteraka aminao an'izany ary zany any koa no entinay miarabantsika mianakavy izay manatrika anay etona ankehitriny manonona ny fiadanan'ny tompo ho antsika mianakavy ny pasteur Ertina Rafamezatsoa mety amin'ny fanolorana miaraka amin'ny pasteur Ertina Randriary Malala Davidson miarabanao pasteur miarabantsika koa ny mpiaino manona ny fiadanan'ny tompo pasteur miarabantsika mianakavy tompoko nitoeatrantsika ao anatin'ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra ifampisarana eto ary dia manomboka mitombo fahasoavana mitombo arena mitombo fitahina mitombo voninahitra ary ny zava-tsoa rehetra ihany koa dia raisitsika amin'ny alalan'izao fampianaran'izao ary androany koa ianao dia andray ny anjaranao ka dia manasanao zay anana faharetana amin'izany rehetrarehetra izany kanefa mialohan'izany ndao apetratsika eo ambany fitarihan'ny tompo sy ny fanahy masina ny fotoana iray manontolo izay iarahantsika eto iara ibavaka isika tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotranao indray zahay fa lehibe ny fitiavanao lehibe ny famindraponao zay anananay izao tombonandro sy fahabelomana izao anovozanay fahalalana fahasoavana sy fitahina avy aminao manana antoka feno izay tompo satria dia eo ampelantananao ny fiainanay ankehitriny ary dia miantso anao izahay aoka ianao mihitsy mitari-dalana anolo-tsaina ampianatra anay amin'ny alalan'ny teninao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina sy ny heriny ianao ny ametraka ny teninao ambaba mpanomponao ianao ihany koa ny amanga ny foamam-panahiny tsirairay avy ho isan'ny tany lonaka andrin'izany teninao izany ka dia amobe amin'izay rehetra ny irahanazy ho tahina ireo tokantrano fianakaviana ankohonana zay mampandroso izao teninao izao ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra araka ny teny fikasanao misaotra Jesosy amen eny ary tompoko dia tafiditra tanteraka sika izay no ela kanefa ela tsy azo lalovana fa zava-dehibe dia zava-dehibe no tsy maintsy ametrahantsika eo ambany fitarian'ny tompo izay arahantsika eto ao anatin'ny fandalinana hatrany ny boky ny Exodosy tsika atreto aloha ary dia efa tafiditra indray tsika zany zao ao anatin'ny boky ny Exodosy toko fahavalo ambin'ny folo zay mampafantatra lesona sy taridalana vaovao ho antsika mianakavy hatrany ombeny ndao raisitsika ny Exodosy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany hovakina amin'ny anaran'ny tompo zany zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny namanginy Jetro any Mosesy sy ny hevitra natolony azy ary rehefa reny Jetro mpisorona tao Midianina rafozan'ny Mosesy izay rehetra nataon'Andriamanitra ho an'ny Mosesy sy ny Israely olony dia nitondran'i Jehova ny olony dia nitondran'i Jehova ny Israely ivoaka avy tany amin'ny tany Egypta dia nentin'i Jetro rafozan'ny Mosesy Zipora vadin'ny Mosesy rehefa nampivereniny izy ary ny zanany mirahalahy Gersona ny anarany anankiray fa hoy izy efa vahiny aty amin'ny tanin'ny firenena hafa aho ary Elezara kosa no anarany anankiray fa hoy izy Andriamanitra ny razako namonjy ahy ka naafaka tsy voan'ny sabaty farao dia tonga Jetro rafozan'ny Mosesy nitondra ny vady amanjana Mosesy nitobiny tao amin'ny tendrombohitra nitobiny tao amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra dia nampilaza tamin'ny Mosesy izy ka nanao hoe izao Jetro rafozanao avy amangy anao ary mivady aminao ambanin'ny zanakao roa lahy koa ary Mosesy nivoaka hitsena ny rafozana dia niankohoka sady nanoroka azy ary ny fampiarahaba izy mianaka dia niditra tao anday ary nambara Mosesy tamin'ny rafozana izay rehetra efa nataon'i Jehova tamin'ny Farao sy tamin'ny Egyptianina noho ny amin'ny Israely mba amin'ny fahoriana rehetra nanjo azy teny an-dalana sy ny namonjen'i Jehova azy dia faly Jetro noho ny soa rehetra izay rehetra nataon'i Jehova tamin'ny Israely izay no vonjeny ho afaka tamin'ny tanany Egyptianina ary hoy Jetro izao ranany Jehova izay namonjy anareo ho afaka tamin'ny tanany Egyptianina
sy tamin'ny olona tsy ho tapahan'ny Egyptiana. Ankehitriny dia fantatro fa lehibe Jehova mihoatra noho ny Andriamanitra rehetra, dia tamin'izay zavatra nentin'ny Egyptiana nirerehana tamin'ireny. Ary Jetro rafozan'ny Mosesy nitondra fanatitra hodorana sy fanatitra hafa latsatra ho an'Andriamanitra, dia nakao Arona sy ny loholon'ny Israely rehetra hiara-mihinaka amin'ny rafozan'ny Mosesy teo anatrehan'Andriamanitra. Ary noho ny maraina dia nipetraka hitsara ny olona Mosesy, dia nitsangana dia nijanona teo anatrehan'i Mosesy ny olona hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Ary rehefa hitan'ny rafozan'ny Mosesy izany rehetra nataony tamin'ny olona, dia hoy izy, inona izao zavatra ataonao amin'ny olona izao? Nahoana ianao irery no mipetraka, ka ny olona rehetra kosa mitsangana eo anatrehanao hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva? Ary hoy Mosesy tamin'ny rafozana, satria makaty amiko ny olona anontany amin'Andriamanitra, raha misy manana ady izy, dia makaty amiko ka mitsara azy rototo aho, dia mampalala azy ny didin'Andriamanitra sy ny lalàna. Ary hoy ny rafozan'ny Mosesy taminy, tsy tsara izao zavatra ataonao izao, samy horeraka mihitsy na ianao na izao olona miaraka aminao izao, fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao, ka tsy ho zakanao irery ny anao azy. Ary ankehitriny dia manekeny teny fa hanoro-hevitra anao aho, ka Andriamanitra anie ombanao, aoka ianao ho alalan'ny olona amin'Andriamanitra, mba hitondranao ny teniny amin'Andriamanitra, ary ampianatra azy ny didy sy ny lalàna ianao, sy hampalala azy ny lalàna izay mety haleha sy ny asa izay mety ho ataony. Ary mizaha eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra, dia lehilahy marina izay tsy tia golokolo, ka manendre mpife arivo sy mpife zato sy mpife 50 ary mpife 10 ife azy. Ary aoka ireo hitsara ny olona mandrakariva, ka miady lehibe rehetra no aoka hoentiny aminao, fa ny ady madinika rehetra kosa dia aoka ho tsarainy ihany, dia ho maivamaivana kokoa aminao izany, ka dia hiara mitondra aminao ireo. Raha manao araka izany zavatra izany ianao, ka ilaza izay didy aminao Andriamanitra, dia haharitra ianao, ary izao olona rehetra izao koa dia ho tonga somatsara any amin'ny tany. Dia nekeny Mosesy ny tenin'ny rafozany, ka nataony avokoa izay rehetra efa nolazay. Dia no fidiny Mosesy izay lehilahy mahay tamin'ny Israely rehetra, ka nataony loholona anapaka azy, dia ho mpife arivo sy ho mpife zato ary ho mpife 50 ary ho mpife 10, dia nitsara ny olona mandrakariva ireo, koa ny ady sarotra ihany no nentiny teo amin'ny Mosesy, ka ny ady madinika rehetra kosa dia notsarainy ihany. Ary Mosesy namoaka ny rafozany, ka dia lasa nody any amin'ny taniny izy. Somary laravalava ny bakiteny pastera, andraisantsika lesona misimisy ihany koa zay androany, atolotra anao ny famelabelarana ao anatin'izay. Ia, fianarana moa pasteur no ianarantsika eto, ary mbola mafisitsika foana fa matoy voasoratra ao anatin'ny baiboly reny tantara ireny, dia tsy hoe natao amenona baiboly, tsy hoe namenona baiboly fotsiny hoe tsy hita zay zavatra soratana tao, fa matoy reny voatahiry ho archive hatramin'ny androany. Eritrereto nke pasteur fanomezantsy hoe efa tany amin'ny 5,000 taona lasa tany hoany, izany tantara zany tany hoany amin'ny 5,000 taona tany hoany, nefa dia mbola voatahiry hatramin'ny androany. Zay no mahafinaritra amin'ity baiboly ity baiboly ity, zay no mahasamy hafa azy amin'ny boky rehetrarehetra eto ambonin'ny tany. Ity ny boky tranainy indrindra, boky tranainy indrindra hatramina tany ny tany, nefa boky izy, nefany
na de efa izy ny bokotra na indrindra de ny apitsonao anefa efa fatany any keo na noavinao ary efa voasoratra ato ny zavatra altsehanao androany ato mahafantatra ny zavatra ho avy rehetra ary zany ny mahatsara ty boky ty zany tsy mety lany andro tsy mety matsatso sady tsy mety tary izy a no tsy lany andro fa sady mahalala ny omalinao no mahalala ny apitsonao zay ny mahazava-dehibe zany paster Rafanomizatsoro ity boky ity to baiboly ity ny fandehan'ity tantara iray manontolo ity dia ny hoe ny namanginy Jetro Rafoziny Mosesy sy ny hevitra natorony azy zay moa ny lohateny eo rehefa i Mosesy moa zany taditsika tsara ny tantara fa rehefa nandositra izy ndray andro ny tavan'ny Farao zany hoe ny bokin'ny Exodus toko voalohany any misy an'izay tantara zay nandositra ny tavan'ny Farao izy nandositra amin'ny Farao marimarina kokoa vokatry ny fitiavan'ny Israely dia nitsofoka taty amin'le hoe tany Midianina de rehefa nandositra izy ka tonga tany dia nahita tovavy nahita vehivavy tao de nanambady tao fa rehefa tonga indray ny antson'Andriamanitra de niverina anakay any Egypte izy amoaka ny zanak'Israely zay zany raha fitinina fohifohy le histoire atao hoe familialan'ny Mosesy amin'ny resaka mpianakaviany dia niverina anakany Egypte izy de navelany tany amin'ny rafozany vady aman-janany fa izy nanao an'le mission nakan'lay izy ty namoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte ka rehefa ho tonga tany amin'ny tany Kanana izy dia rehan'ny rafozany de tonga ny rafozany ny mahafinaritra zany pasteur ty resaka eto ty dia resaka atao hoe efa ndraisana izy pasteur Tovomaly any hoe ny resaka am'le hoe conseiller mpanolotsaina hoy ny voalazan'ny baiboly manao hoe raha maro ny mpanolotsaina de misy ny famonjena tena mitananjara toerana goavana pasteur Rafanomizatsoro ny mpanolotsaina na eo amin'ny toeran'ny firenena na eo amin'ny fitantanana orinasa na eo amina fitondrana fiangonana na eo amina fitondrana zavatra anankiray goava mbetsy ngezabe de tsy ny mpitarika ihany manana ny toerany fa ny mpanolotsaina tena manana ny toerany satria indrindra hoe amina zavatra goavana hitanao ny tena mahatonga ny ireo firenena ohatra hoe firenena sinoa reny tena miamatanjaka be am'izao ao ambadiky reny ny mpanolotsaina pasteur reny resaka amerikanina matanjaka be reny ny filoham-pirenena io zany raha miteny micro devant micro de tsy hoe miteny fotsiny amin'ny anarany hoe miteny fotsiny mety zay fijerinao azy fa ny tena marina ny mpanolotsaina ny ao ambadika ny zavatra teneniny ao azonao reny mpitondra fanjakana rehetrarehetra matanjaka reny ny olana amitsika teto Madagasikara raha resaka firenena resahana tena misy fotoana lay mpitarika firenena na le mpanolotsaina tena ok tena 100% tena mahafinaritra za tena nahita mpitarika firenena teto amitsika te hitika mahafinaritra fa mpanolotsaina ny tena grave be raha vo diso mpanolotsaina ny filoham-pirenena anankiray de ho potika izy pasteur satria mpanolotsaina zany ka zay mahampanolotsaina zay mpanohana akaiky ao pakany hevitra fakany torolalana fakany taridalana any ka raha naisitsika ohatra fotsiny pasteur hoe mpanolotsaina tsy matahotra an'Andriamanitra izy fa ty vola de zao fotrany ny ao an-tsainy mpanolotsaina io hoe ahoana ny hinanako am'izany ahoana ny azahoako vola am'izany aiza ny idirako am'izany de ilay tena mpitarika mety le filoham-pirenena mety tena na lay ministra mety tena olona mahafinaritra tsotra mahitsy fa ireo olona manodidina azy ireo izay manolotsaina azy ireo de tsy mihinatra ny angalatra ary tadidiko nisy filoham-pirenena anankiray tam'izay teto Madagasikara tena marina izy io filoham-pirenena zany pasteur tena mahitsy tsy sa mangalatra nisy an'izay filoham-pirenena zay teto Madagasikara tena tsy teneniko hoe izy moa fa alazaiko anao fa le olona rehetra teo ambaniny rehetra kosa nihinana daholy nangalatra daholy satria nararotiny mihitsy zany ny fahatsoran'le filoham-pirenena
fa de ninana daholo amin'ny mampanolo-tsaina azy any koa de eketeny izy eketeny izy eketeny izy tsy ao amin'ny ivony biraoan'lay mpitarika ihany fa eketeny izy eo anivona départementa rehetrarehetra zany hoe matahotra azy daholo ny any amin'ny birao any gendarme matahotra azy ny any amin'ny fitsarana matahotra azy ny any amin'ny birao rehetrarehetra ny amin'ny douane vao mampiseho karatra fotsiny hoe za conseiller de efa mipararehetra daholo ny olo hoe conseiller io fa attention satria matahotra ho versesa ka raha vo diso aty amin'le zavatra anakiray za zany atao amin'le hoe mpanolotsaina ny fitantanana anakiray de mikorotana dolidolo io pastena fanomezatso ohatra ao anatina fiangonana indrindraindrindra fiangonana ngezabe no entina afandray zany pasteur ohatra hoe fiangonana vao miainga l izy ohatra vao miainga any amina 10 le olona dia mety hoe mbola le pasteur re de mavita zavatra eo fa rehefa miatonga any am'le ngezabe tena mizoero alola ngezabe le hoe mpanolotsaina lay conseiller tena manana anjara toera goavana le conseiller amin'iny lay mpanolotsaina amin'ny fotoana iny ary nafinaritra tamin'ny mosesy a de tena nanana rafozana fiany fahendrena izy nanana rafozana fiany fahendrena zany hoe ty rafoza mosesy ty tena nanana fanoloratsaina nanana fahazavatsaina de raha nahitany mosesy izy niady rery nahita mosesy sy ny fomba fandamina mosesy an'lay fitondra mosesy an'le fiangona izy tsy nanakihana fa nanome sosokefitra hoe zao ny tsara hitondranao an'io fa reraka ianao izy koa tsy niteny hoe ao anaovako azy izy tsy niteny hoe aloha anaovako azy fa tolotsaina nomeny zao ny tokony hitondranao azy zao ny tokony hitantananao azy zany daholo ange raha nanisany nampatanjaka hitanao ohatra ny egyptianina tam'zany tao tamin'ny androny farao tamin'ny androny josefa i joseph tena nahay mihitsy farao hoe nahay mihitsy farao hoe raha ifidy mpitarika ihany ka mpanolotsaina ihany josefa alaina fa i lehilahy io manana ny fanahin jehova i lehilahy io manana fanahin jehova nanana fatakarana ry zareo hoe tena ao no vaolana nanana fatakarana ka ilaina izay na eo anivona fiangonana na eo anivon'ny asan'andriamanitra na eo anivon'ny fitantanana raharaha-pirenena na eo anivon'ny fiainana ray manontolo de mila mpanolotsaina ianao na eo anivony zay zavara entina rehetra na hatrany amin'ny fokotany hatrany amina orinasa mitana anjara toerana lehibe le hoe mpanolotsaina ary tena hoe fanoloratsaina marina nomeny fa tena manana anjara toerana zay paster za matetika anontaninin'ny olona amin'ny hoe ianao ve paster tsy anao politika ianao ve tsy mba hirotsaka filoam-pirenena za de efa nazavaiko ombenombeny paster za tsy hirotsaka président amin'ny fokotany za tsy hirotsaka ministre za tsy hirotsaka be ny tanàna za tsy mirotsaka ho filoam-pirenena za zay fa za kosa raha misy ministre ka mila amina fanoloratsaina de miditra fa za pastera zay ny toerana misy mpisorona raha marina kokoa zay ny toerana misy mpitandrina ara-pivavahana ny mpitandrina ara-pivavahana tsy natao hitatana rafijery ko azy hoe tena hitatana département io ministère na io lasa be ny tanàna na lasa député na lasa ohatrany fa ny mpitondra fivavahana raha ny tokony izy mpanolotsaina ny toerana misy azy zany hoe mandray hevitra avy amin'ny jehovah izy de miteny an'io filoam-pirenena io zao ny tokony ataonao za tena manaiky raha misy filoam-pirenena miantso ahy mba hanao mpanolotsainany raha misy prime ministre miantso ahy raha mikavonina izy tena ndray an'le torohevitra de za de voninao am'zany ary tsy zavatra olana ny manao tsy olana na tsisy karama tsy karama zany resako zany na be ny tanàna fa mila torohevitra izy hoe paster misy zavatra ohatry zao ny tokony ahoana ny tokony hitondrana raharaha-pirenena manao te anao zavatra ohatry zao ahoana ny fahitanan'zany ara-baiboly te anao an'zao ahoana mety ve sa tsy mety fa manantsika raha torohevitra zany raha tolotsaina zany tena ilaina ny hoe ary za tena manorony filoam-pirenena zay voafidy amin'ity taony ty zay filoam-pirenena ho avy ao tena conseil amin'ny pasteur hertiny raha ifidy conseiller anao na mpanolotsaina ianao a mpitondra fivavahana alaina mpitondra fivavahana alaina fa mpitondra fivavahana amin'le izy le mivavaka de manana tolotsaina avy amin'andriamanitra izy aza maika fotsiny hoe mpanao politika no atao manodidina anao
fa raha mbola mpanao politika foana io pasteur raha famezatso de korotana foana neto Madagasikara tsy maintsy miady satria ny atoko politika zay ny lalàna ny tsy maintsy miady ny atoko politika miady sesa ka raha mbola atoko politika mandidina an'le olona na technicienne fotsiny za tsy miteny hoe tsy ilaina ny technicienne fa ny tsara indrindra pasteur de mpitondra fivavahana alaina ny olo-tsainanao de ho lasa lavitra io raharaha io pasteur raha famezatso zava-dehibe pasteur no hitondrantsika an'izay famelabelarana zay mitsindrinao tariam-pendohana hoe ny baiboly no boky tsy le filaza indrindra ary maharaka toetrandro ary mahita raha anao fitiliana zany de mibaiboly ny tena aparay lalina indrindra ahafahana miditra amin'ny fitiliana lalina mandinika ty tantara tya de teto angamba pasteur noho ny everiko fa nyaingan'ny rafi-pitantanana voalohany indrindra tamin'ny alalan'ity tolotsaina ny menyrafozany Mosesy any Mosesy ty satria teo ihany Mosesy efa mpanompon'Andriamanitra ary navita zavatra betsaka fa tsy kely fa araky ny fanazavana efa nentinao te de hoe ilaina lay manana mpanolotsaina mpiara-miasa mifanometanana satria lesona ihany koa zany pasteur de hoe tsy vitan'rery ny fampandrosoana tsy vitan'rery ny fitantanana lalana lavitra ka raha mieritreritra ny olo lasa lavitra de tsy maintsy mila mpiara-miasa ny rafoza Mosesy no nanome sainan'ny Mosesy teto tamin'ny rafi-pitantanana zay ny everiko fa io mihitsy io mbola iainantsika amin'izao fotoan'izao namoany hoe mpife arivo mpife zato mpife dimapolo mpife roapolo mety nanomboka tany amin'ny resaka gouvernement io de nandeha resaka ministera de mandeha resaka distrika de mety mandeha resaka fokotany de mandeha resaka fiarahamony mpife zato mpife dimapolo sy ny ambara tonga mpitantanana rehetrarehetra nanome sainan'ny Mosesy ny rafozany teto pasteur ary mazava be ny tanjony izy eo amin'ny 1:7 raha anao araka zany zavatra zany ianao ka ilaza izay didy aminao Andriamanitra dia ahitra ianao ary zao olona rehetra izao koa dia ho tonga somatsara any amin'ny tany zay aleny misy tanjony ary afahana manatratra tanjona pasteur ny rafi-pitantanana mipetraka takantony raha tena mipetraka tsara izy ary mifanojo amin'ilay olona mpiara-miasa mpanolotsaina manana n'ilay fahatakarana sy fahiratana mariana fa ny olona anankiray miainga eo amin'ny point de départ pasteur de tsy voatery ho tonga any amin'ny tanjona zay tratrariny kanefa azadino fa matoa miainga de mieritreritra ny ho tonga mieritreritra ny ho tafita ary mieritreritra ny tsy maintsy ho tafavoaka fa tena ny base be tao amin'ny resaka mpanolotsaina ny fampandrosoana pasteur tatao anatina baiboly ary teo nahafahan'ny Mosesy nandeha lavitra ary navita zavatra betsaka tokoa ary teo nanomboka nandeha ny fitsinjara-pahefana zay saina tao amin'ny rafozany zay mpanolotsaina azy efa nambaranao teo hoe raha lasa lavitra io fitantanana io de mpanolotsaina fa matoko io de midaraboka de mpanolotsaina ary hitantsika amin'ny tsika moa tsy manao politika fa mahemy ihany satria maharaka vaovao hoe misy taona amin'ny alalan'ny mpanolotsaina no conseiller andreny mpitondra ireny ndraindray de mialatsiny an'le fiteneny tafajoboka de amin'ny fotoana rava lay fitondrana rava lay fanjakana de izy tsy nalala fa ny olona nalala tariambadika tarino ohatrany tsy haiko natsaona tena marina hoe ka ianina ane nampijoboka an'io de dominy tady de nasaon'ny nakatsy de farany daraboka mpanolotsaina zany ary zavatra misy amin'izao vaninandro zao zany pasteur kanefa tsy amin'izao vaninandro zao ihany koa fa raha mijery tantarantsika pasteur mbola resaka mpanolotsaina de fitondrana matanjaka tato anatin'ny baiboly tamin'ny androndry Daniel ihany koa asa raha izy zay mpanjaka zay na izy fa fikonandohana mpanolotsaina mpiara-miasa ny nampitotongana an'izany fitondrana sy rafi-pitantanana matanjaka zany tamin'izany vaninandro satria tao anatin'ny rafi-pitantanana sy ny gouvernement taritsana azy toerana tao Daniel zay manana mifanan'Andriamanitra ary navita zavatra tsara ary isan'ny fototra nampandrotsany firenena io fa ny elonan'ny mpiara-miasa nakalain'ny mpiara-miasa ary nitediavan'ny mpiara-miasa hevitra hoe ahoana no anilinan'ity fa ty le ty ohatrany tsy mety hiara-iasa le ty ohatrany tsy mety hanao afera le ty ohatrany tsy mety hanao kolikoly de nitadiavana hevitra Daniel tamin'izany vaninandro zany Daniel nefa tena le olona nirahan'Andriamanitra Daniel nefa tena le afaka mampandroso firenena mihitsy fa lay mpiara-miasa zay tsy manana an'izay tanjony
tsy manana an'izay filamatra tsy manana an'izay fahitsitsainy zay no tsy nety ary tsy nazaka amin'ny fisiny Daniel tao dia ny kondo ary nitady hevitra ka ny amin'ny mpanjaka sy ilay filoham-pirenena tamin'izany vaninandro zany ndao amoahana didy dia asaona soniavy mpanjaka dia ho ahiliky le rangahy ty fa raha io ny hoe ohatrany tsy ho feno ny paosy ary ohatrany tsy ho tafavoaka tsika ary tsy nanana fijerevana n'ilay tombontsoa ho an'ny firenena tamin'izany vaninandro zany io pasteur no mety ho lesoka ilay lesona dia efa napetraka Andriamanitra ary ahafahana mandeha lavitra fa ilay fibililany le fiovana eny am-pandehanana zay mety ho lasa pozina sy ho fandrika zay no zava-doza ary mbola miatra mandraka ankehitriny amin'ny sehatra rehetrarehetra zay mivoaka ao amin'ny alalan'ilay atao hoe mpanolotsaina dia mety hidaraboka na matanjaka ataony inona azy mety ho trotraka na manana ny traikefany sy ny volany sy ny fahaizany azy ary na dia neverina fa andeha lavitra azy dia tsy tonga satria diso mpanolotsaina diso fitantanana diso fiarah-miasa eo pasteur no ilaina amafisina ary misongadina ao anatin'ity taridala ny ten'Andriamanitra zay fampizarantsika ity fa raha tafapetraka tsara io dia mariny ity ten'Andriamanitra ty ho tonga somatsarany amin'ny tanjony ianao ary tsy ho reraka ny olona zay miaraka aminao ary zany mampaharitra fitondrana rafi-pitantanana fiainam-pianakaviana orinasa rehefa tafapetraka io a pasteur zay le izy pasteur Fanomezatsoa manana ny anjara toerana goavana ny mpanolotsaina raha vo ny mpanolotsaina zay no sanatry ny vava pasteur sanatry ny tenenana an'ity tsy sanatry tsy hoe fanasoketaina raha sanatry ny vava ny mpanolotsaina anankiray avy amin'ny devoly zany angeny navoany aby raha mijery ny tantarany aba ianao pasteur raha Fanomezatsoa any amin'ny mpanjaka voalohany dia hitatsika ny fandehan-tantara fa iaba dia nodidinina mpanolotsaina zay le hoe mpanompon'ny baly izy ireo efa-jatolahy dia mpanompon'ny aseraha azonao inona natonga ny aba nahita loza iaba tena nahita loza tsoroa matany satria ireo mpanolotsaina azy ireo no namily azy navilin'ireo mpanolotsain'ireo izy ho any amina zava-doza tamina fanompo-tsampy ary ny afarany aba tadiditsika tsara fa tena laniny alika hatramin'ny fatany fahafatesana matsiravina ary tamin'ny maty tao anatina fafahambaraka matsiravina iaba sy ny taranana voaozina mihitsy voaozina satria hitanao ny mpanolotsaina ny zay ny lazaiko hoe nanana mpanolotsaina izy le hoe mpanompony bala efa-jatolahy mpaminan'ny bala efa-jatolahy sy mpaminan'ny asera efa-jatolahy valon-jatolahy zany niny izy ty mpanolotsaina nanodidina azy teo valon-jatolahy kanefa reo de olona mpanompo sampy daholy ranomarina tokony tsy hanan-java-mahory izy satria be mpiara-miasa raha tokony marina tsy tokony hanan-java-mahory izy fa saingy izao diso tany amin'le mpanolotsaina hoa diso tany amin'le mpanolotsaina ary zay daholo ny akamaron'ny i davida natonga ny davida natanjaka ny fanjakany davida dia nanana n'le atao hoe natana-mpaminany izy zay nazako hoe ny anjara toera mpaminany na ny mpanompon'Andriamanitra raha ny tokony izy dia mpanolotsaina na mpanjaka nanana ny natana-mpaminany davida ary io natana-mpaminany io pasteur raha Fanomezatsoa io ny manolotsaina akaiky any davida zao ny lalana idiranao dia io ny manontany amin'Andriamanitra misy fotoana izy mivavaka mandeha mandohalika mivavaka natana-mpaminany dia rehefa mandohalika mivavaka izy dia iny izy miteny ny davida ny apitsony iny davida zao nataonao zay le mpanolotsaina tena ilaina zay le mpanolotsaina manana fifandraisana amin'Andriamanitra manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy atahorana nongana na hiadiny sezanao fa tena hiara-iasa mihitsy am'zay tena hiara-iasa am'le fampandrosoana tena hiara-iasa amina fampandrosoana ilaina zany pasteur eo anivona firenena anankiray fa za miteny aminao fa ny filoham-pirenena manana an'izany hoe olona manana ny fahendren'Andriamanitra manana tolotsaina avy amin'Andriamanitra ka raha misy filoham-pirenena matakajavatra hoe ireo no atao manodidina azy tafavoaky firenena io pasteur
tafavoky fa ny akamaroan'ny mpanolotsaina eto Madagasikara hatram'izay olona ty tena ty volangorokarena ny alena misisika eo izy zany mba hitedavany hoe ahoana ny azahoako fahefana mba anindriko ary azahoako mamoaka entana any amin'ny doanina maimay-pona ahoana ny sisiako ao mba ananganako an'ity de tena zany ny akamaroa za tsy miteny hoe izy rehetra fa zany ny akamaroa olona conseiller ana président teto amintsika hatramin'izay mitady ny fomba tsy ampandrosoana ny firenena fotsiny fa ny hoe ahoana ny atonga ny atoko politika atsika matanjaka ahoana ny atonga ny tsika hazo vola be da be angoronana ny ary ny angoronana ny atsy tena zava-dozy zany ary zany mahatonga ny firenena mahanitra pasteur famezatra fa raha olona matahotra an'Andriamanitra ny ao de mazava ho azy fa tombotsoa an'ilay firenena no tedaviny azanao tombotsoa ana firenena no tedaviny zay tsindriky foana zanao pasteur eto hoe satria izy resaka fanolora-tsainy ianao zay manana toerana ambonimbony mety be ny tanàna ianao mety lehibe ny fokotany ianao mety ho ministre ianao mijery nyty fandariny ty mety ambonimbony ihany ianao fa ny tsara indrindra ry havany raha ka conseiller ihany ianao de olona mivavaka lay olona matahotra an'Andriamanitra pitarika fivavahana akana hevitra fa reny olona marina sy mahitsy ekeko fa misy ihany pitarika fivavahana tsy mahitsy mety mandainga mety mangalatra fa misy ihany ny mahitsy pasteur raha famezatso zay anankiray fa anankiray raha atao amin'ny seritry ny asan'Andriamanitra no resahina dia za zany pasteur tena milaza amin'reto pitarika fivavahana reto fa ianao marina fa mivavaka ry pitarika fivavahana ry ray aman-dreny ara-panahy pasteur marina anao fa mifandray amin'Andriamanitra ary mifotoan'Andriamanitra manolotsaina anao fa za koa de miteny aminao fa ilaina olona manodidina anao zay anampy anao misy pasteur mako pasteur fanomezatsoa alay-panahy mieritreritra amany hoe za ihany ny hevitra ihany tsy manontany anizaniza nefa tadidionga pasteur fa ireo manodidina anao reo koa misy fotoana reo olo reo mivavaka reo olona manodidina anao reo misy mivavaka reo ary indraindray lay hevitra apetraka Andriamanitra any aminao le pasteur pitarika fa indraindray le hevitra apetraka Andriamanitra amin'ireo olona manodidina anao reo ka raha miavinavina ianao na miolonolona irery hoe ny azy etiako atao ihany de tsy lasa lavitra ianao hoe zany nampitenen'ny tompo zany nampitenen'ny tompo za ihany ny tenen'ny tompo za ihany ny zosozoso tsy fanao zany pasteur fa nafinaritra ana tamin'ny rafozan'ny Mosesy de zao tetina fatany tsara ny Mosesy hoe mifandray amin'Andriamanitra Mosesy ange pasteur fanomezatsoa tena mifandraikaka amin'Andriamanitra ary mihoatra noho ny olona rehetra mihoatra noho ny olona rehetra izy mandray feo direct avy amin'Andriamanitra izy tena mandray taridalana avy amin'Andriamanitra ary tena tsisy olona ohatra Mosesy zany Mosesy tena lehilahy matanjaka mavita mivavaka 700 alina izy navita nitarika ny zanak'Israely izy navita niatika ny fahavalo izy navita mamamy problème an'ireo olo reo matanjaka be Mosesy fa saingy zao na de nifandray amin'Andriamanitra andreo manalina aza Mosesy nisy zavara tsy takany ihany fa tany amin'ny rafozany no nomen'Andriamanitra le tolotsaina tany amin'ny rafozany no nomen'Andriamanitra le tsy amin'ny maharafozany azy fa ny fomba fiasan'Andriamanitra mihitsy zay le fomba fiasan'Andriamanitra de hitanao fa nanomboka napety zavatra be da be le tolotsaina n'le rafozany maninona ary io tsy nomen'Andriamanitra Mosesy io tolotsaina io fa maninona ny rafozany no niteny any io nefa de hita hoe le principe Mosesy le fitondran'ny Mosesy an'le fiangonana nisy tsy nety any satria jererinao le vahoaka manapitrisany de zany miperaka Mosesy eo de tonga avy any ny olona manana problème be da be olona manapitrisa amanala ny amanjatony de zany no mitsara an'ireo maraina mandra-parivony andro nanahoana ny adinao de ny adinao de nanahoana ny alina de izy zany no mitsara zany hoe mbola tsisy ambara tonga mpitsarana tamin'izany fa ao aminy daholo mbola tsisy ambara tonga mpitsarana tsisy rafi-pitatanana mazava izy rery izy nefa amin'io tsy tonga saina hoe tsy mety ty ataoko ty
satria na ianao mijery fotsy miangana ane tsy mety zany reraka ihany reraka ianao ko ianao matanjysotrona rano aza tsisy de nafinaritra de zao men'andriamanitra n'le rafozan'le tolotsaina zao ny tokony atao zao ny tokony atao zay no mahatonga anazy zany amintsika mpitarika fivavahana tsika pasteur aza miavinavina rahalahy tsika pasteur am'izao mako pasteur indrindraindrindra le pasteur te fiangonana zandriny tsika alay-panahy am'le hoe zany no natson'ny tompo izany no tena nahazo ny antso voalohany zany manana ny ositra zany premier responsable zany no mpitarika an'ity de ohatra ny alay-panahy tsika ohatra ny te hiavinavina zany hoe tsy mila anizaniza akoatra ny vadiko de inona tokoa fa eo foana de nareo sy mivadinao ihany rehefa misy zavatra le tolotsaina laina de ao mivadinao ihany nefa mivadinao nge rahalahy mety amitaka ihany mety amitaka ihany mivadinao fa ilaina io pasteur fanomezatsoa reo mpanolotsaina isana mba raha tongany ary raha tsy misy an'zany ny fiangonanao miteny aminao aseho an'zany sao de horeraka eonao sao de hidarapika ianao io nge pasteur misy zavatra ao ao omen'andriamanitra anao ary aperaka andriamanitra ao anatinao fa misy zavatra mety tsy omeny anao mihitsy fa ny am'ireo manodidina anao reo no omeny ary za matsapan'zany nge pasteur fanomezatsoa ny fitantanany asan'ny tompo misy zavatra tsy azonao mihitsy fa eo am'ireo mpiara-miasa be dia be ary misy fotoana aza pasteur kely avy any ambanivohatra nomen'andriamanitra an'le tolotsaina azonao pasteur kely avy any ambanivohatra fa de mafinaritra ianao tsy miavinaviny zany fa rehefa hita hoe avy amin'ny tompoka hitany mety de atao terahany zava-bita no zava-dehibe zava-bita ny zava-dehibe ka afahana mivelatra raha mbola te hivelatra misimisy kokoa ianao afahana mandeha lavitra ary efatrana mandeha lavitra na orinasa na fiangonana na firenena zavatra anankiray pasteur fanomezatsoa mila mpanolotsaina ianao manodidina anao mila mpanolotsainanao pasteur fanomezatsoa zava-dehibe ary songadina ao anatin'ity leson'ity pasteur izay resaka tolotsaina fiaraha-miasa fiaraha-mientan'izay raha mieritreritra ny andeha lavitra endro ny baiboly mametraka an'ireny rafitra sy taridalany reny ary mbola tsy le filaza mandraka ankehitriny itony fampianarany tenin'andriamanitra tony ary zaza mieritreritra hoe foazitsika mihitsy zany pasteur amin'ny alalan'izao fampianaran'izao ary sofa misy zao fampianaran'izao satria zavatra maro amin'ny fiainana andavanandro aneny potika lesoke rava ary potika ary vahoaka maro ny tapidalaka le amin'ny resaka fitantanana satria maty ity rafitra napetraka andriamanitra ity sy mba ity fomba fitantanana napetraka andriamanitra ity misy taona izy io mbola hiteny ihany fa potika sy mba satria tsy any amin'le fiaraha-miasana metrahan'andriamanitra azy tsony ny tafapetraka satria mety ao ihany le hoe iza no président de iza mpitarika de iza mpanolotsaina mbola mandeha tsara ihany reny rafitra reny fa ny olana efa mivily any amin'ny resaka tombontsoa efa mivily any amin'ny resaka seza efa mivily any amin'ny resaka voninahitra de tsy mety matratra n'ilay tanjona tsonona metrahana azy tany am-boalohany hoe andeha lavitra ary ho tafavoaka amin'izay rehetra atao fa ao atenatenany de kendra misy mpanolotsaina ihany ane pasteur ny fitantanana rapotika sy rava sy midaraboka reny fa tsy hoe tsisy fa ny olana tsy le mpanolotsaina ny olana fa le fomba fitantanana le toetsaina le fahaiza miainao anatin'le izy nefa tsy mipetraka intsony ao anatin'ilay rafitra ny ten'andriamanitra de mitondra fampiteny io no ilaina verina ry havana amin'izao fotoana izao fa raha mieritreritra andeha lavitsika de mila manana n'izay mpanolotsaina fatakarana fahalalana avy amin'andriamanitra izy oranao amin'ny lalanao de io ny tsy mamitaka indrina efa napetraka te pasteur hoe davida de nahatra amin'ny fitondrana satria natana mpanolotsaina izy rehefa tafapetraka le mpanolotsaina afaka mandeha lavitra ary davida nera marina tsy tokony tapitra amin'ny fitondrana fa efa izy antitra ary efa tapitra ny anjarany teto ambonin'ny tany na tonga azy nalana teo ary de solomona zanandray nandimby azy i mosesy de tanteraka ty tenin'ny rafozany ty mba haritra amin'ny fitondranao izy de arao zao toromarika zao fa nambaratsika teo hoe iahaba potika satria vota ao amin'ny mpanolotsaina ry mpanjaka tamin'ny androny daniel ry nebokadnezara vota ao amin'ny rafi-pitantanana sy mpanolotsaina de potika ihany koa tam'izany vanandro rany inona nahazo any saoly tamin'ny androny davida vokatry ny fiarovana tombontsoa fatahorana voninahitra sy seza hoe
raha vao ifampitakosokosina sy araiasa de sao de lasa n'le ty ny sezako nanonga anaty nefa nanana ny davida mihitsy izy tamin'izany vaninandro rany tombotsy ho be ho anazy ny fisiany davida fa tsy zakany ny fisiany davida le nirahirain'ny vehivavy hoe i davida nafaty alinalina fa isaoly nafaty arivoarivo inona moa pastera ny problema am'izany ary tsy fahasambarana ho anao ve no hoe io ny toerana misy anao fa manana olona malaza ianao manana olona mavita azy ianao manana mpiara-miasa matanjaka ianao fa hoy ate hoe simba le toetsaina satria efa varinany amin'le adisesy any an'le tombontsoa any an'le mameny posy ka raha vao misy olona mahombyomby ao na mahirahira-tsainao de atahorana hoe sao de ahodiny ty eto ahako de any zany ny fahasimbana am'izao vaninandro zao ary any ny fampitena tsy mampandeha ny toedra raha am'izao vaninandro zao eo pastera ny ilaina averina hoe raha mbola mieritreritra ny andeha lavitra de zao ireo toeran'ireo koa tsy mety ampifamadihana hoe irafoza mosesy indray ny lasa eo amin'ny seza de mosesy lasa ambonambony fa mosesy foana ny rafoza ny mpanolotsaina zany koa amin'ny fitantanana rehetrarehetra raha ipetraka ampitary raha ipetraka ny ambaratonga fanapahana rehetrarehetra de mpanolotsaina foana fa raha tenanao ihany mpanolotsaina matakadavitra afaka andeha lavitra afaka tafavoakanao reny ny dadiavina de ozy ianao te hoe mpanolotsaina raha ny tsara indrindra de mpanompon'andriamanitra satria iny manome say avy amin'andriamanitra ary ny saina avy amin'andriamanitra pastera mbola tsy mamitaka indrindra raha anao zavatra ka mieritreritra andeha lavitra nivoaka tao anatin'ny tolotsain'ny mosesy ny hoe mpife arivo mpife zato mpife dimy reny pastera no ahafahana mandeha lavitra tokoa raha anao zavatra satria raha ohatra moa ka isy rafitra apetraka ahoana ny tonga de ametrahana azy global manerana ny firenena fa ny tolotsaina tao amin'ny rafoza mosesy no afaka napiditra hoe any amin'ny fearivo ianina ny apetraka de reo zao ny formation apetraka ao any amin'ny resaka ministera ohatra any amin'ny fezato ianina apetraka de zao ny formation apetraka ao any amin'ny resaka fokotany ohatra any amin'ny fedimapolo mpiferopolo zao ny saina apetraka ao ohatra any anaty brao any anaty taxi be any anaty fitantanana orinasa mety eo mitondra olona dimapolo mitondra olona lasy io pastera ary tafavoaka io pastera raha manaraka an'izany ary mbola tsy lany daty ary mbola tsy lefilaza mbola azo ampiasaina mandraka nikehitriny zany ka zao ilaina ny mpanolotsaina ilaina ny mpitaridalana fa zao ilaina koa ny manaiky an'izay karazana fiara-miasa zay ary mitady an'ilay olona tena matoky hipetraka eo amin'le toerana lasa io pastera maharitra ny fitondrana lasa lavitra ny orinasa sy ny société lasa lavitra ny fitantanana amin'ny sehatra rehetrarehetra raha mbola tafaverina ao anatin'ny rafim-pitantanana anankiray izay rafim-pitantanana izay pastera eny ary pastera fanomezatsoa ataoko fampo zay ndresaka momba ny fanolora-tsaintsika mpanolotsaina moa maromaro koa ilaina zay ndresantsika teto fa ny zavatra anankiray ngezabe ka tia nandeha lavitra ialao a-tsaina mihitsy indrindrandrindra ho zany manoro tsara manindra nyity pastera itsika le fiangonana mieritreritra hoe andeha lavitra io tsy vita anary mivady rera tenina manao erreur goavany ianao raha vao manao an'izany fa tsy maintsy mila olona ianao manodidina anao ary mpanolotsainanao de ho tafavoaka io fiangonana io io asan'andriamanitra io mety miazakazaka kelingely asa any amboalohany le zavatra ataonao no miazakazaka fa io tsy lasa lavitra io hoe raha vao tsisy mpanolotsaina endry mandidy io koa tsy ndriko tsara tsy hoe mpanolotsaina rehetra fa mpanolotsaina endry manodidina anao de ho tafavoaka ianao zay pastera vanday vavaky tsika isorany tompo mankatsitraka raha raha afaka nandray zany fampianarana nandray ny teninao mino zay tompo fa zany teninao zany fampianarana zany de afahanay manao dingany afahanay mitombo afahanay mandroso miaraka aminao ireto mpijery mifandarana na mpanao politika mpitondra fanjakana mpitondra fivavahana nandray zany fampianarana zany ane ho lasa lavitra izy tompo ho tahinao izy tesosy mino fahendrena tolotsaina tokoa ary mino fa dia ao anatin'izany fandarana retsaritra zany de afahanay mamokatra afahanay mitombo afahana indrindraindrindra ho an'ny firenena ho an'ny fiangonana miazakazaka izany tompo malalako taio zahay ambino zahay taio reto pastera mpitondra fivavahana mpijery fandarana ireto misy sotra raha io amen zay pastera raha fanomezatsono azo tenenina tsy ndriko kely goavana ny fotoanatsika zay atao etsy amin'ny collision de Madagasikara ny saboty fa efatry ny volana aogosta ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso
hanamotsana ny tanjaky ny fahavalo zany fampianarana zany pastera tena milaza aminao fa ny olona raha voninakatohany zany ny olona nampitondra orinasa izy nampitondra firenena ninina tafavoaka ianao raha tena voninakatohany zany zavatra nianarana zany ianao ery io fotoana zay ataontsika eny amin'ny coliseum io tena le zavatra resantsika eto zany tsy hoe blabla fotsiny tsisy farany hoe kabarina fa zavatra ampiarina miaraka amin'ny pratika sy miaraka amina pratika ka raha mitenitsika hoe namotsana ny tanjaky ny fahavalo dia tsy resaka fampiresahana zany fa tena fanamotsanana ny tanjaky ny fahavalonao no ataontsika eny amin'ny coliseum amin'ny 4 juillet ho avy zao fa milohan'izay amin'ny sabotsy ho avy zao indrindrandrindra eo ny etontsika pasteur mba eto ndraiky kely moa ny tenako zany amin'ny sabotsy ho avy zao ty satria fa nisy fotoana elaela tsy teto eo ny eto ndraytsika dia atanjaka indray nivavaka ho ataontsika ho fanomanantsika indrindrandrindra izay fotoana goavana eny amin'ny coliseum zay dia fa manao karazana entraînement d'enzao tsika ho amin'ny ara-panahy andrombana ny fandraisena pasteur mametraka ny mandram-piona mandram-pitafa dia mirary soa ho andreto mpanaraka ny fandarany reto pasteur tsy maintsy ho tafita tsy maintsy tahina tsy maintsy tafavoaka izy ireo satria ampy tsara ny fitaovana ivoahana ao anatin'izay akaterena nisy hatramin'izay zay ho mpandresy ary dia homontsana tanteraka ny fahavalo ka dia mirary soa mirary ny fitahina ho antsika mianakavy veloma tompoko